Andro vitsy tsy ahataperan'ny fepotona na ny moran'ny filoha Amerikanina ny fampiarana ilay habatseranana fita amby efapolo isanjato alaina amin'ireo entana avy eto Madagasikara miditra any États-Unis. Tsy mbola hita ny fepetra sy fandresian-dahatra izay voalaza fa niroson ny mpitondra fanjakana. Ny fandresian-dahatra ny Amerikanina amin'ny fanapahan-kevitra noraisiny io izay sarotra kokoa an'ny fanjakana ankehitriny. Manaratsy manimba ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny États-Unis sy Madagasikara. Ina raraboinina miisa 5 izay nomena lahara-pamantarana antsokosoko teto Madagasikara iny ho hiatrany ny fanazavana. Raisiko foana le gestion des faits ary ny olona koa rehefa mandray fanapahan-kevitra dia par rapport amin'ny contexte misy ny fisian'ny zavatra faraparany teo reny zao zava-misy amin'izao le resaka hoe firenena efa tratranao embargo mbola apiny Madagasikara ihany mety hanova zavatra be iny amin'ny décision mety ho raisin'ny État américain zany ho an'ny fanjakana ary mety dia ataoko hoe zavatra mety hoe eritretsika tsy hifandray fa mi-impacter décision zany satria décision stratégique zany ho an'ny zareo américain. Donc za aloha tsy mino hoe vita andresy lahatra ny firenena malagasy par rapport amin'ny fampiarana toraditoany. Ankilany ny orinasa tsirairay mpandefa entana any Amerika no mety ahita vahaolana iraisana hoy ny Pahy Toekarena raha mahay mandresy lahatra. Ny fanjakana eto amintsika moa zany za tsy teny hoe le réactivité somary miandry zavatra miseho vao mandray fanapahan-kevitra ary ohatrany hoe mamono afo ihany isika amin'ny lafin'ny raivo. Jerevo tsara fa fandraisana fanapahan-kevitra eto amintsika miseho le izy vao raisina zany hoe tsisy anticipation mihitsy zany le gestion fa gestion des faits raha zay malaza anazy hoe miseho le izy vao mandray fepetra. Ny zone France zany zao raha ny tena logika ohatra tokony manisy politika ny tantanana ny resaka zone France io marina va io le part de marché fa tokony ny dès le départ zany raha nisy politika mazava tokony hoe mijery marché afitsika fa tsy niakina loatra hoe jaune agoa dia agoa foana dia rehefa tsisy le agoa zany dia ahoana. Iny zany lasa manao gestion des faits le fanjakana hatreto aloha zany ny azo lazaina hoe anaty fahasahiranana tanteraka aloha zany no fanjakana ary mino aho fa izay no antony mbola tsy mampiozozo asika io zany tsy sady tsy androsony tsy emotra. Raha miatra io habatseranana fita amby efapolo isanjato alain'ny Amerikanina amin'ny Madagasikara io hiakatra mitaha amin'ireo entana avy any amin'ny firenen-kafa ny entana avy aty Madagasikara. Raha tsy haka afa-tsy ny lavanilina ho vitsy na tsy hisy intsony ny firenena afaka hifaninana amin'ny Madagasikara no ireo firenen-kafa ireo manana habatseranana ambany ka ho mora ny vidin'ny entana tonga any États-Unis. Hiatra ny habatseranana fita amby efapolo isanjato mampanahy ihany koa ny ofisitrahana ny tsenan'ny AGOA vokatra ity raraboinina ity fa tiantoka ara-toekarena ho an'ny Madagasikara ary fiatraikany vatana amin'ny malagasy araka izany ny goragorany ny mpitondra.